Faly tokoa satria hita fa sarotra dia sarotra mitady tany eto a Madagasikara amin'izao. Indrindra moa fa eto Antananarivo dia faly moa izany satria tatana hatrany voalohany ka hatrany farany Master Imo nazahoana an'ilay tany. Tsy dia salasala firy ianao izany, tsy dia miadi-saina firy tamin'ny fikarakarana rehetrarehetra dia misaotra ny Master Imo amin'izay. Voalohany indrindra aloha dia tena misaotra ny Master Imo fa tena afa-po tanteraka zany amin'ny fikarakarana hatrany amin'ny voalohany tamin'ny fanantonany zareo anahy ny fanomezany anahy ny fandrosoany anahy zany ilay tany tamin'ny voalohany ny resadresaka rehetra nataoko ny fanomeza tompo rehetra nataony tamiko dia izao afa-po satria nahazo titre soamantsara tsy niandry ela fa tena hoe arak'ilay fotoana ny teneny zareo mihitsiny nahazahoako an'ilay tsy mitaintaina milamina ny saiko tena afa-po tanteraka miaraka amin'ny zareo. Dia mahazo tokoa fa tsara no avy ny zanako satria efa manana lova zao apetraka ho amin'ny taranaka. Faly tena faly zahay nahazo tany tao amin'ny Master Imo. Ilay izy moa za manokana zany nanao an'ilay izy dia naloto kelikely nataoko surprise tamin'ny vady aman-janako dia voaefa ilay izy dia noentiko zareo tany amin'ilay toerana dia faly be daholo. Dia faly nafinaritra mihitsy ilay izy ary tena afa-po tena tsy nanana tahotra izay tsy niandry ela akory fa tonga dia misosa daholo ny zavatra rehetra na ny taratasy tany firaisana na ny fivoahan'ny titre zany aloha dia tena betsaka tena efa mividy tany amin'ny hafa zany fa ela be fa tao Master Imo zany tena hoe azo antoka tanteraka ary tena afa-po tanteraka ary mety ho an'ny olona rehetra ilay izy tena assuré hoe mahazo tamin'ny olona tsirairay zany ao Master Imo.